Voaro vahoaka salama lohahevitra ny entina nandritra ny fivetora 2024 natao tany amin'ny distrika Manja. Fivetora izay asa fanao firaisamoam-pirenena anatin'ny fivemena be isan-taona mba hamantarana ny olana misy ny fotony ka ahafana mitady vahaolana. Nosafidiana manokana ny lafin'ny fahasalamana satria isan'ny tsapa fa mbola tena ambany ny tany fanatoana tobim-pahasalamana ao amin'ny distrika Manja. Etsika fanentanana sy fanabeazana ary fifampiresahana tamin'ireo vahoaka ny fotony mba hakasika ny fomba fiasana anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny no natao. Teo ihany koa ny fampahafantarana sy fanentanana mahakasika ny fikajiana ny tontolo iainana. Nandritra ity fidinana ity dia nisy ihany koa ny fivoriana fakakevitra mahakasika ny fandriampahalemana any amin'ny distrika sy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra mahakasika ny fiba izay nampitaraina ireo mpiompy. Ankehitriny anefa izany izao ny vokatry ity asa niarahana nanao ity dia mazava tsara io asan'ny CSB io ary hitan'ny olona tsara mihitsy sy azon'ny olona tsara ny asan'ireo ao amin'ny fahasalamana ka mety tsy ahina intsony ny tsy hanatonan'izy ireo ny tobim-pahasalamana. Ny zanana mpitaina sy ny fampiresahana tamin'ny vahoaka taty Manja ihany koa izany ny fifandrohizan'ny zava-mananaina misy amin'izao. Izany hoe inona ny ifandraisan'ny olombelona, ny zava-maniry, ny biby. Ka raha misy fahasimbanany amin'ny ray amin'ireo dia mikorontana izany izay tontolo iainana izay. Dia misaotra ny sosiete sivily fivemena be tonga amina eto nanao fanentanana satria tombony lehibe ao anay izany indrindra raha tanora amin'ny ity fotony ety amin'ny farity Soalengo tanana ny Botsiabo dia nahazo tombony izahay satria voaentana ny tanora iabiaby amin'ny tany misy anay eto, nahazo ny resaka mikasika ny tontolo iainana mba hikajy ny tontolo manodidina azy indrindra ny ala sy ny biby mananaina mitory. Anisan'ny tanjona amin'ity fivetora ity moa ny ahafantarana ny olana sedra ny vahoaka ny fotony, ahafahan'ny firaisamoam-pirenena manao fanairana sy haitaky amin'ireo tompon'andraikitra voakasika mba ho famahana izany olana izany. Tokantrano sivy no tsy manan-kelofa natao ireny aitrano fa tsy mahavaho kely ny alina sabotsy foalahady tokony ho tamin'ny 10 alina. Mankila ny hafa avokoa ny entana rehetra ka tsy nisy azony raisina, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Fikasoan'ny herinaratra no mety ny atombohan'ny loza sa ny fanazavana. Dia taitra amin'izany ny fofona maimbomaimbo. Dia ino raha maimbomaimbo izany dia rehefa nifomo izany ao jereka efa tena afo be ambaravarana eo. Rehefa niteriko amin'izay zanako izany rehefa nitako afo be igny dia tonga dia taitra aby zaza regny dia namoa varavarakely dia saoty ambaravarakely agny reo dia zazakely roa madinika regny amin'izay na igny tateriko varavarana namaky ny afo igny satria afo igny fa manomboky ny raraky motrobaka ambony ao. Izay moa zao tena tsy misy na lamba raiky na ino tsisy mahay tao iabiaby ny entana rehetrarehetra tsy misy ny raisina na ray. Mangataka mpitondra fanjakana zahay mba hanampy anay hijery akaiky an'izao mahazo. Tsy nitaza-potsiny raha vao nahenso sy nahita izao loza nahazo mponina izao amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran-drano, fidiovana sy fanadiovana izay nanolotra fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireto trado izay ireto. Dia tonga eto zahay reto mitondra ny voinkava mahatsatsa, mitondra fitaovana toy ny sioa, savony, fanadiovan-drano, ny fitehirizan-drano, izay no entinay eto. Izay fitaovana izay dia ilaina andavanandro n'ireo vahoaka ireo. Avy ato amin'ny fitaliavam-paritsy ny rano, fidiovana sy fanadiovana menabe no nanolotra an'izany fitaovana izany androany noho ny fitsindrovana ny maha olona. Magnaraka izay misaotra ny mpitondra fanjakana antsika ao DGC tany-paritra ny mponina fidiovana sy fadiovana ato akaiky koa ato isorana satria nanao hiezaka zareo nagnampy ny vahoaka. Zao hitantsika fara zao dia hiezaka zany maseho fokontany dia zao misaotra makasitraka satria nagnome baiko ny fitondram-panjakana. Tsy miova ny tanjona sy ny vinona ho an'ireo mpikatroka TGV aty aloatra mangoro no hamafisin'izy ireo ny fanohanany ny filoha amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana indrindra aty amin'ny distrika Ambatondrazaka. Miroso-trano amin'ny fanamafisana ny fiara-mentana sy ny firaisan-kina n'ireo mpikatroka TGV ny mpitarika aty fotony.
ka teto amin'ny commune Imery Mandroso tapany avaratra amin'ny district Anambatonozaka no nanatanterahana izany androany. Miaina mihitsy le antoko ary miroborobo makany amin'ny fampandrosoana mba ahafany antoko anana mitazona ny heriny mandrakariva. Zay ny tena tanjona ao anatin'ilay izy. Ary io dia programme avy any amin'ny birao foibe moa ilay izy dia samanta teraka ny ety amin'ny région tsirairay avy dia ny ety amin'ny coordination régionale zany dia zana tena hoe fitaina araka izay tokony hoe izy ny programme amin'ny redynamisation ny atao anatin'ny TGV. Ny hafatra zany ho an'ny mpikambana rehetra dia eo tsika miaraka mitondra ny fampandrosoana miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry zay filoham-panorona ny antoko ary mitondra ny anjara birikitsika koa tsika amin'izay tokony tandrefitsika amin'ny fampandrosoana sy ny alekitra izay tandrefatsika sararay any avy. Voasokajoisan'ireo tohadrano lehibe ny tohadrano Samaloto atao amin'ny district Anamparafaravolona. Antaonany maro no tsy nisy fanarenana ity tohadrano izay ainan'ny fambolena aty aloatra ity. Fantatra angehitriny fa isy ny fijerena manokana ity fotodrafitrasa goavana ity izay iarahana amin'ny tetikasa Riplus. Mialoha izany anefa misy ireo fepetra maro samihafa izay tsy maintsy irosoana ny fampiarana azy mba ahafahany tetikasa miroso. Ka rehefa nataony dinidinika mba isian'ny analana ny sakasakana zay indrindra amin'izao fotoana izao moa dia hitatsika fa le digue de protection sy ny déversoir misy mamboly, ny digue de protection misy manotrano endura dia tsy mifanaraka amin'ny tetikasa anatanterahana amin'ny projet Riplus zay. Mba tsy avetrany dia amoaka ny sazy ny tompon'andraikitra fa kosa natao ity dinidinika ity afahana isiny maromarotry iraisana afahana ampandeha an'ilay asa ka tapaka raha fitenina amin'ny ankapobeny fa isy aloha ny fifanarana na ny maromarotry ny fampiresana zay atao amin'ireo zay manao re zavatra tsy mety hisakana ny projet tsy handeha ireo ataon'ireo tompon'andraikitra isatsipatsy. Vonona ny anaraka ny lamina ireo tantsaha, eo ihany koa ireo mpitondra eny fotony amin'ny fanentanana. Vonona izay anaraka fepetra rehetra tsy apetraka ny tetikasa Riplus satria tombony ho anay io fa ny agatanay mba ny anafangianana ny fanatanterahana ny asa. Nisy ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra ny tetikasa Riplus ireo manam-pahefana sy tantsaha tato amin'ny district Anamparafaravolona ho fampahafantarana izany rehetra izany ny herinandro lasa teo. Ampandalana nampitaraina ireo mpampiasa azy noho ny faratsiany eto amin'ny lalam-pirenena RN3 miazo ny commune Ampaskely Amparafaravolona. Lavaka sy fotaka no iainana eto indrindra ny fotoam-pahavaratra. Manampitrotraka ny fiakaran'ny rano eto amin'ny tetezana Ampaskely. Taoren'ny fitarainan'ireo vahoaka dia niroso tamin'ny fanatanterahana ny fanapa-kevitra nankatoavina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fanjakana. Miroso ny asa fanamboarana ity ampandalana ity. Miditra amin'ny fipasohana ny lalana ireo teknisianina ary efa manomboka manamboatra ny tetezana ihany koa. Velim-panantenana ireo vahoaka sy ireo mpampiasa lalana manoloana izany. Fantatra ihany koa fa isy ny fanamboarana ny ao Tanambe Amparafaravolona. Andrasana ihany koa ny fanamboarana ny any Nosy-Pianala. Namiratra izy 12 mianadahy atleta solitena ny ligue atletisme aloatra mangoro nandritra ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara natao tany Antananarivo ny zoma 12 aogositra hatramin'ny 14 aogositra teo. Medaly volamena miisa 12 no azony aloatra mangoro. Ity no vokatra tsara indrindra tamin'ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara nataony ligue paritra aloatra mangoro. Mangataka ny hanatsarana ny fotodrafitrasa ny antoerana. Resaka fotodrafitrasa tokony hatsaraina. Ino moa zany nisy anona moa zany hoe ho amboarina tarta iteray fa dia raha mba ny vita tarta dia za zany afaka mapana tena fa dia tsara ny vokatra. Ary vokatra hoentinay hidina avy ety Antananarivo io any nandritrin'izay za efa mpiazakazaka nanomboka 2099 jusqu'à 2011 tena mpiazakazaka fa mbola tsy ary nisy vokatra tsara ohatran'io vokatra tamin'ity championnat de Madagascar 2025 ty. Ny ankizy niakatra 12 anisan'ny médaille azo 17 ny fitambaran'izay ngamba dia
ny meday volamena ary nitovy nisan'ny ankizy niakatra nisan'ireo atleta niakatra. Notolorany ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Sambava Andriamatoa Judikael Ramangalaza fitaovam-piasana maromaro ireo sefokotany miisa 20 ato anivon'ny commune Iadidiny izay nahitana force, angady, borety, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary fanamafisam-peo. Izao moa natao mba hanamorana ny asan'izy ireo. Sambava vaovao madio milany mangarara mivoatra manomboka amin'ilay madio ka nitolorana fitaovana amin'ny alalana brouette, angady, labesy, râteau, fosa, sy ny sisa dia avy eo koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana manokana rehefa maty ny jiro amin'ny roa maraigniregny mandrim-piverena ny azavana avy amin'ny alalany masoandro dia namia koa ny lampadaire solaire zegny ny fokotany sy ny coach isaka ny fokotany ary solotena ny vahoaka izay nangala zegny teto mba ientigna atao fitaovana iasana no sady iadivana amin'izegny tsy fandriam-pahalemana zegny. Naneho ny afaliany moa ireo sefokotany ka velom-pisaorana sy fakatelemana ny ben'ny tanàna. Kasitraka ny fanomezana amin'ny ben'ny tanàna ireto fitaovana nomeny ben'ny tanàna zay ty amin'ny sefokotany anatin'ny commune ben'ny Sambava. Izay fokotany tegny dia makasitraka. Nomezana ty fanomezana ty ohatra brouette, jiro, fagnadiovana makasitraka ny ben'ny tanàna. Etsy andanin'izay dia tsy nanadino ireo fianakaviana Maitrano ihany koa ny tenany ka dia nanolotra kojakoja an-dakozia sy vary iray gony isan-tokantrano. Nahatsiaro tena tsy mandeha irery ary manana ray aman-dreny moa ireo traboina ka naneho ny fankasitrahany ny ben'ny tanàna. Nanatanteraka fanomezana valisoa an'ireo mpianatra mendrika tamin'ny fanadinam-panjakana CPE sy BEPC farany teo ny ben'ny tanàna Ambonivohitra Sambava. Izao moa natao dia ho famporisina ireo mpianatra mba ilofo hatrany amin'ny fianarana. 5 mianadahy izy ireo ka ny 20 lauréat CPE ary 3 kosa BEPC. Samy nahazo fanomezana avokoa izy ireo ary mbola isy ny fitsangatsanganana izay iarahan'izy ireo miaraka amin'ny ben'ny tanàna sy ny ekipany any Nosy Belleville mandritra ny 3 andro. Nitatragniny any 14 août niany teto amin'ny devany lapantanàna Sambava ny fanolorana ny mari-pakasitrahana ho an'ny zaza lauréat CPE sy BEPC 2025. Misy 20 ny CPE, misy 3 ny BEPC. Izay zegny natao ho famporisiana sady ampiroboroboana ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny eto tamin'ny tanàna Sambava. Ny fanampiny mari-pakasitrahana ho an'ny ireto zaza CPE dia ny fitondrasana zareo mitsangatsangana any Anosy Be izay efa ienga tsy ho ela agnano 3 andro any Anosy Be miaraka amin'ny ben'ny tanàna sy ny solontaigna andray aman-dreny ary ny ekipa izay miankadre ny zaza. Mbola maro ireo tanora tsy anasa ato amin'ny faritra Sava. Manoloana izany indrindra dia nanatanteraka etsika ny fikambanana tanora miara-miary ka nanolotra fiofanana nahandro sy fiompiana koa ary fanamboarana savony. Naharitra 4 andro no nanatanterana izany izay notanterahana tao amin'ny lycée mixte Sambava. Ny tanjon'izao etsika izao moa dia ny mba ahafahany tsirairay mamorona asa ho an'ny tenany amin'ny fiofanana izay noratoviny. Ny fiofanana moa dia natao indrindra ho an'ny tanora sy ny vehivavy ho an'izay te hanao an'izay fetin-tegna izay izany hoe afaka misehatra avy hatrany ao anatin'ny fandraharahana. Tao anatin'izay 4 andro izay dia misy 7 ireo module izay niarahana teto. Tao anatin'izany ny sakafo, ny fanaovana pizza, ny tacos, ny panini. Tao anatiny ihany koa ny fanaovana savony, savony rano sy savony vaingany ary koa ny fiompiana akoho gasy indrindrandrindra izay tena nahaliana ny olona tokoa avy eto amin'ny faritra Sava. Andrasan'ireo mponina ty an-toerana ny mbola isiany fiofanana andiany manaraka. Faly zegny zahay ary magnentina ny tanora izy koa mbo misy formation mandalo aketo avy andre mba hialantsika amin'ny ara-tsen'mpitondran-tegna ka raha managnasa atsika io miala ho azy zegny ilay fivarotan-tegna ka magnentagna andre zaza jiaby izy ka mba misy ny formation mandalo amintsika eto ararota fô mahavelo izy io satria karazana petite entreprise zany. Mbola betsaka ireo reny no tsy marisika amin'ny fampinonoana anjanany raha ato amin'ny faritra vadivavy.
avarinina amin'ny fandehanana any an-tsaha izy ireo ka lasa ambanin-javatra ny fampinonoana ny zaza. Tena ilain'ny zaza nefa ny nonondreny izay sakafo ampy ho an'ny zaza hatramin'ny fahaenimbolany ary miantoka ny fahasalamany reny sy ny zaza satria tombontsoa maro no azo amin'izany. Ho fanetanana sy famporosiana ny reny mba azo tompinono ny zanany dia no tanterahana teto an-tsenavoly ny fankalazana regionaly ny herinandro pirenena ho an'ny fampinonon-dreny. Tamin'ny 2 ka hatramin'ny 7 sy ahony herinandro nasionaly ny fampinonon-dreny faitsika teto amin'ny faritra Vatovavy nanapa-kevitra ny hanatanteraka izany androany 5 ny volana Août. Maro dia maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fampinonon-dreny ho an'ny zaza izy dia vaksiny voalohany ho an'ny zaza zany ny nonon-dreny. Sakafo ampy koa izy ho an'ny zaza amin'ny voateraka ka hatramin'ny fahaenimbolana. Ho an'ny reny dia miaro amin'ny fahaverezan-drabe loatra, miaro sy misoroka ihany koa ny cancer ny nono ny fampinonoana ny zaza. Nanao tantsoraka nandritra ny hetsika ihany koa ny SAFEFJKM amin'ny alalan'ny tetikasa Madamadio izay misehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Tantsoraka eto Madamadio zany dia sy mizara sakafo izy, sy mizara fanampiana izy fa tantsoraka sakafo fanentanana araka ny nazavainy RNR teo dia hoe anentana ny reny mba amin'ny zanany redina voateraka ka hatramin'ny faharoa-taonany ary manono sisy fangarona ziska amin'ny fahaenimbolana. Ny ara-dalana tamin'ity hetsika ity ihany koa ny fampisafoana vaobe ireo vehivavy bevoka sy fandanjana ireo zaza vao minono ahafahana mitily ireo zaza ianjadiany tsy fanjarian-tsakafo. Anisan'ny tobim-pahasalamana lavitra sy saro-dalana amin'ny distrika ny Fanadina ny CSB2 eto Maroaratra 30 kilometatra mialan'ny Fanadina izay tsy tonga ny fiara koatra ireo fiara vaventy sy kodiaran-droa. Mandray marary anjato isan'andro ity tobim-pahasalamana ity, misy amin'ireo marary nefa no lavitra sy mbola tsy maintsy miampita rano vao tonga eto ka lasa mampiomby ny aretin'ireo marary izany. Tsy maintsy alefa ny Fanadina araka izany ireo marary manana fahasarotana izay tsy maintsy mandeha kodiaran-droa 2 andro eo. Misy 4 monja nefa ireo mpandray marary ato Maroaratra ka nangatan'izy ireo ny anampiana ny mpiasa ny fahasalamana. Ny manodidina ato moa zany misy fokotany 4 dia 35 km ny farany lavitra amin'ny fokotany eo. Dia eo amin'ny fandraisana marary ny vahoaka aloha betsaka ny manatona hopitaly indrindra fa reny akaiky manodidina satria ny aty aminay ny fanafody dia maimaim-poana ho an'ny sarababay vahoaka. Izany hoe tsy vidiana zany ilay fanafody fa maimaim-poana. Misy ihany ilay olana amin'ilay lavitra miampita rano izy dia matetika somary efa tena marary izy zany zay vao manatona CSP. Izay ny efa aminay CSP saiko moa zany misy 4 eo ny mpanjay marary. Izany zany misy fotoana zany izy tonga dia hoe miasa foana jusqu'à 10 sasany ohatra hariva koa ohatra zay indrindra moa fa ny lavitra avy any amina 35 km agny tsy maintsy raisiny izy satria aiza koa izy verina aty koa afaka ho 4 andro koa. Zay koa zany mba angatana koa magnataka koa zany zay mba ampiana ny mpiasan'ny fahasalamana mandray n'ilay maro. Manana olana amin'ny famatsiana herinaratra ihany koa ity CSB2 any Maroaratra ity. Ny olana naitra zany dia resaka jiro. Efa somary antitrantitra ihany ilay mpanoanay satria tamin'ny andro ny fidy nanao anazy tamin'ny 2003. Zay zany mba mila fangatanay amin'ny fitondram-panjakana hoe ilay jiro satria sahirana misy ilay marary indrindra fa ireo hospitalisé vao mavy ny orana dia efa maty zay ny jiro. Anitoy atao ranomafana ny hetsika famorana faobe izay no karakarainy solombavom-bahoaka ny Fanadina Adjadina ka zaza 7 no sitraka izany. Ho fitsinjovana ny fahasarainan'ny ray aman-dreny tsy ho fanampiana ny mpiarabelona no antony hetsika hoy ny solombavom-bahoaka. Ny ara-dalana tamin'ny hetsika ihany koa ny fizarana masom-boly ho an'ireo fikambanam-behivavy atao ranomafana sy fizarana mari-pakasitrana n'ireo navita fiofanana.
eo amin'ny 1.50 sy 500 isa ny zaza vita fora tany amin'ny festival Tsarabambo tany Avaratra tanatiny zay fotoana nandehananay tany Avaratra zay ka tsara mampafantatra atsika hipahaka aty amin'ny ranomafana ihany koa satria ny antony ho fitsonjovana fahasairanan'ny reny fitsonjovana fahasairanan'ny reny no ny tena tanjona mba hifanampian'ny mpiarabelona rehetra amin'ity hetsika fozana fahobe ity ka dia misotra betsaka atsika rehetra namaly ny antso dia engany tsy ho elafery ny zanaka atsika ny manarak'izay nisy angamba ny fanambina tao taminareo fikambana-behivavy eto Ranomafana efa tonga io ny tsaramaso 7 kapoaka io dia misy ihany koa ny masomboly tsaramaso dia misy masomboly legioma dia mino fa anatin'ny fifanajana tanteraka ny fampizarana io raha matoa présidenty ka io ny kely avy aty aminay mpiara-miasa avy aty amin'ny vady aman-janako dia mirary soanareo mba hita vokatra ho an'izay ambolana io. Notolorana kilalao ihany koa ireo zaza vita famorahana atao isan-taona moa ny hetsika toy izao ho hiatrany ny solomavombaoka ny fanadiny. Mpianatra efatra menada miendrika tamin'ny fanadinam-panjakana CPE sy BPC ary bac tao ifanadiny no nisitraka toana sy mara-pakasitrana tamin'ny solomavomboaka ny fanadiny ajadina ny herinandro lasa teo ho famporisina azy ireo. Faly dia faly tokoa ny tenako raha naheno ny vaovao fa izao no nahazo izany lauréat izany ary isaorako indrindra Andriamanitra tamin'ny nanomezany ahy izany. Isaorana manokana ihany koa Andriamatoa député Ajadina izay tsy namela ny mpianatra mendrika ho raraka tany ny ezaka nataony fa mbola nanome tosika ihany koa izy mba hiezana hatrany hatrany ary aprisina hatrany hatrany ny mpianatra mba hiezaka amin'izay rehetra ataony. Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny nampiasa hatrany hatrany amin'ny didy sy andraikitra izay antsoroany. Raha ny tenako manokana dia ny eritreretiko hanao medicine. Ny zara fitaovam-pianarana toy ny kahie sy ny maro samihafa ho an'ireo zanaky ny mpikambana ao amin'ny fikambanany anakavinjamanjaza eto Tomasina ny omaly alahady 14 Aogositra 2024 fanampiana sy fanamaevanana ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay mpikambana ankatoka izao fidiran'ny mpianatra izao no antony. Mpikambana misy 700 mahery amin'ireo 10 latsaka no nisitraka ny fanampiana ny omaly. Fanampiana avy amin'ny ministry ny asa vaventy sady ministry ny mpia ny faritra Atsinanana Andriamatoa Rafidson Richard Theodore na Zamanjaza. Noho ny fikambanana miainy sosialy ny anakaviny Zamanjaza dia tonga i ray aman-dren'ny mpia ene Zamanjaza na Rafidson Richard nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpikambana rehetra nanolotra izay voatsirambin'ny tanana. Amin'ny fanamevagnana izao fidiran'ny mpianatra izao. Na ny fikambanana anakaviny Zamanjaza zany na eto Tomasina dia efa mananika any amin'ny 700 akagny. Dia ary izy tsy eran'ny quartier jiaby misy atsika jiaby akagny efa feno anakaviny Zamanjaza amin'izao fotoana izao. Na tamin'ny taona lasany izy 200 ny tomboka dia tamin'ny voalohan'ny taona teo izy 700 zao zany izy efa mananika any amin'ny 700 ary tsy tsara le olona tonga manatona amin'ny fankatoavana zay zavatra ataony Zamanjaza fampandrosoana dia lina le olona hiaraka amin'ny anakaviny Zamanjaza amin'ny fankatoavana zay zavatra asa soa zay ataony zany. Nankasitraka sy nisaotra ny ministry ny asa vaventy na ministry Zamanjaza tamin'ny fanampiana nataony ireo ray aman-dreny mpikambana sy ny ankizy nisitraka ny fanampiana. Mankasitraka sy mankateligna fa dia faly satria fa dia maro mi fikambanana fa dia ity hitako tegna dia mba matsara le mpikambana dia Andriamanitra loharanom-pahasoavana ny agnome amalisoany zay nomenareo anay. Misaotra betsaka amin'ny Zamandrana ny tsara kahie.
raha tsy aivina dia manohana ny asa fampandrosoana sy mikolokolo ary miaro ireo fotodrafitrasa vitan'ny ministry ny asa vaventy ankehitriny sy fony gouvernoura faritra Atsinanana teo aloha Andriamatoa Rafitsongra Sary Théodore na Zamanjaza no tanjony fikambanana anakaviny Zamanjaza. Mpianatra miisa 7 afaka baccalauréat 2024 ato anatin'ny faritra Atsinanana no nahazo vatsim-pianarana. Ireo mpianatra nahazo noty tsara indrindra na lauréat no misitraka ny vatsim-pianarana. Ny roa amin'izy ireo dia azo vatsim-pianarana any Inde ary ny dimy kosa eto an-toerana. Afaka misafidy sampam-pianarana izay misy amin'ny université ny Inde ireo nahazo ny vatsim-pianarana makany ivelany. Raha fiompiana sy fambolena ao Antsirabe kosa ho an'ny vatsim-pianarana eto an-toerana. Afaka misafidy sampam-pianarana izay misy ao amin'ny université Inde ireo nahazo vatsim-pianarana makany ivelany. Raha fianarana momba ny fiompiana sy fambolena ao Antsirabe kosa ho an'ny vatsim-pianarana eto an-toerana. Maritra 5 taona ny faharetan'ny vatsim-pianarana any Inde, raha 3 taona kosa ny eto an-toerana. Fiara-miasa ny faritra Atsinanana sy ny université iray any Inde ary orinasa iray tsy miankina eto amintsika no nazahoana ny vatsim-pianarana. Vaovao mahafaly ho an'ny mpianatra izay ho afaka baka amin'ity taona ity, izay fantatsika fa hivoaka agnatina afaka ora maromaro ny baccalauréat. Ka ny vaovao mahafaly atotry ny faritra Atsinanana ho atsika niany dia izay lauréat de lauréat amin'ity baccalauréat ity dia nahita bourse d'études makany Inde ny faritra Atsinanana. Zaza lauréat anankiroa zany no tolorana bourse makany Inde. Fa ny préciseko fogna dia raha ohatra ka mety amin'ilay tanora afaka baka ilay fianarana agny. Fa raha tsy mety aminazy kosa dia miakatra ho azy zany ny laharana magnarakaraka ao arakaraka n'izay safidin'ilay mpianatra fa safidin'ilay izy. Ny vaovao faharoa koa ho an'ny lauréat de lauréat ihany dia nanolotra bourse ihany koa amina resaka fianarana fiompiana mandritra ny 3 taona ny avy ao amin'ny LFL hianatra agny amin'ny université Aviskool agny Antsirabe. Dia mpianatra 5 avy amin'ny lauréat koa zany no atolotra anazy io raha ohatra ka mety amin'ilay mpianatra afaka baka izay fianaran'izay. Ny mampiavaka ihany koa an'ilay bourse an'zareo avy ato amin'ny LFL dia efa managna chance sady ilay zaza vao mianatra dia efa managna chance ho recruter ny orinasa rehefa ohatra ka mahafapo ny orinasa ny fianarana zay nataony. Amin'ny faha 7 ny volana no agnatanterahany faritra Atsinanana ny fandraisana sy fankasitrahana ho an'ireo mpianatra mendrika tato agnatin'ny faritra Atsinanana tamin'ny fagnadinana CPE, BPC sy BAC. Ampafantarina amin'ny fomba ofisialy amin'ny faha 7 ny volana Aogositra ho avy izao ireo mpianatra nahazo ny vatsim-pianarana avy ato anatin'ny faritra Atsinanana. Manohitra ny fanamafisana ny fanentanany eo anivon'ireo mpanjony mahakasika ny mahafady sy ny tsy mahazo atao ny fiazana ireo trozona sy ireo akio-trozo. Ny avy eo anivon'ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga amin'izao isan'ny nanatanterahany izany omaly ny tao amin'ny tanànany Sarodrano, kominany Saint-Augustin, distrikany Toliara faharoa faritra Atsimandrefana izay nahitana akio-trozo maty ny herinandro lasa teo. Eto Sarodrano tsika amin'izao fotoana zao no ny antony anankiroa. Ny voalohany dia teto Sarodrano nahitantsika an'ilay marokintana na ilay akio valozoro na izay mety antsointsika azy fa ilay requin baleine no resahantsika izay niazon'ireo mpanjona avy any Ankiembe izay fefika teto Sarodrano rehefa avy eo. Tonga eto tsika mamerina ny fanentanana za efa ataon'ireo mpiara-miasa amintsika hatramin'izay mahakasika ny mahazava-pady izay trondro izay niresahana teo zay ilay akio marokintana na ilay akio valozoro na ilay requin baleine ozy izitsika izay voalaza fa tsy azo atao ny manjono azy manerana an'izao tontolo zao. Manaja an'izay lalàna zay ny mpanjono eto Madagasikara dia mamerina tsika an'ireo fanentanana maro samihafa mba tsy iverena an'izay intsony. Ankoatr'izay dia nisy ny fampitaovana ireo mpanjono izay fitaovana mifandraika amin'ny asa fivelomana andavanandro dia ny fiazan'ireo hazan-drano azo jonoina. Ankoatran'izay ihany koa dia nanomentsika ny reto fitaovana
izay avy amin'ny fitondram-panjakana izay tarina Andriamatoa filoham-pirenena zaina Andry Rajoelina izay manome an'ireo fitaovanareo omena an'ireo mpanjono izay misy combinaison hitantsika ao ahitana famantaranandro tsy matahotra rano ihany koa sy ny maro samihafa izay ataontsika hoe zavatra ampiasain'ireo mpanjono ireo isan'andro isan'andro. Resy lahatra ireo mpanjono ka samy hifanentana sy fampiambina amin'ny fanajana ireo toromarika rehetra ho fiarovana ireo trozona ka tsy iverenan'izao intsony ary hanaja ihany koa ny fampiasana ireo fitaovana nomena azy ireo araka ny tokony ho izy. Fisahora sy fankasahany Andriamatoa Andry Rajoely izay filohan'ny firenena satria izy no lazako anay an'izao fitaovana izay nentiny Andriamatoa Minisitry ny Jono aty aminay aty eto Sarodrano ary makasitraky bevata an'Andriamatoa Minisitry ny Jono izay lafo tena lafo fotoa tonga teto mitondra an'ireto fitaovana reto misy kondolo misy montre misy ansaky misy anfasian'ny telefôny mba tsy sahira zay rehefa mandeha mianjeky izany dia makasitraky makately an'Andriamatoa Minisitry sy ireo mpiara-diaminy ary mirary soa ho tahian'Andriamanitra ho todison'ny lalana hatrana amin'ny filoham-pirenena ary dia mirary soa koa ho an'ny filoham-pirenena mba havita soa amin'ny asany hatramin'ny farany. No tanterena ny herinandro lasa teo ny fandraisana ara-teknika vonjimaika na réception technique provisoire le ivotoerana famokarana angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny kominany Ambanivohitra Manantenina distrikan'ny Tolanaro faritra Anosy manana tanjaka 3.4 kilowatt crête ity ivotoerana ity nidina tany antoerana ny tale iraisam-paritsy ny angovo sy ny akoranafo ato atsimon'ny Nosy. Nanao réception technique provisoire zahay taty amin'ny kominy Rirary Manantenina marina fa manana tanjaka 83.6 kilowatt crête izany centrale zany ary velo pasahana tokoa ny vahoaka aty amin'ny faritsy ny Nosy manontolo sy ny komina Rirary Manantenina satria zavatra mbola tsy misy tanatin'ny fotoana maro izao fisahanjareo izao hazavana zao ka avy aty amin'ny komina Rirary Manantenina tena nay le voapoa hakany Androka satria mbola misy opérationnel koa ny ao Androka izay hanovanay réception technique provisoire manomboka ny talata sy alarobia ho avy izao. Ka ty faritsy ny Anosy ty ny tenanay eto koa efa kely sisa ny afo mahakasika ny OLN ny ENM zay arina eto fa efa tsy mila koa kanana amin'ny fond ofisiana izay fisian'ny OLN voalohany zany eto Madagasikara. Angatany reo tanora ao amin'ny fokotany anketraky ny hamerenana ilay tany malalaka fanaovana haiady doranga izay kolotsaina nentim-paharazana any vahoaka malagasy manandrasa avo ny lazan'ny fokotany anketraky ny fisian'ny doranga ato amin'izy ireo hoy ny tanora ato amin'ity fokotany ity tokony haverina amin'ilay tany malalaka ny lalao kolotsaina nentim-paharazana any vahoaka malagasy dia ny haiady doranga hoy izy ireo. Doranga ilana hiporopitaloana novana azy ao mangataka aloha fitondram-panjakana indrindra fa terrain ety kelikely tsy ampy anay engane mba ho valianareo zao fangatahanay zao ihimpola amin'ny terrain taloha fanaovana doranga tsy vozahay anketsaka avao koa fa nahatsa amin'ny taninarena Befanamy Belemboky Mahavatsy iabiaby avy atoy Mbohitsabo iabiaby avy atoy mandeha rosaky lahady hatsa amin'ny Belalanda avy atoy aby hatsa amin'ny Mangily aza mirosaka atoy mandeha tobily avy etoa hatsa mpanao vakasy baka Taninarivo any avy eto aby manenty zao doranga zao. Zay zany mangataky impole terrain ay mampalaza anay zahay anketsaky tya io mampalaza anay io ka terrain io mila azonay terrain mampalaza anay aroa io raiky taloha io terrain laboly terrain doranga mila azonay io zay tsy manenkinenky fa tsy maintsy azonay io satria io mampalaza anketsaky bakany anketsaky nalaza amin'ny terrain io satria androany tsy halaza anketsaky amin'ny terrain zay toujours malaza amin'ny doranga. Efa nisy ihany koa ny fangatahana amin'ny fitondram-panjakana nataon'ireo mpikarakara nyity doranga dia ny plateforme ho an'ny toliara sy ny association Marzatovo nandritra ny lalao andiany voalohany sy faharoa amin'ny mba hanamboarana kiandra natokana ho an'ny kolotsaina malagasy eto amin'ity toerana ity mbola tsy nisy valina nefa ny fangatahana natao. Toy mbo misy resaky ho tsy nivalian'olo tamin'ny tao lasa nangataky sika tamin'ny tao lasa hoe hanana kiandra mahaleo tena ho azy manokany doranga ka eto aho mbo manao zao fangatahana ndraiky amin'ny alalatsika mpakafy doranga zao aby maro eto zao
iarahantsika zao ka izao io iarahantsika ndraiky manangatanga raha zay hoe hanana stady culturel tsika ataotsika fanovaringa doranga ampisehoatsika karaza sindraky zay hita amy tapany Antimotoy atsangano hoe tangatsika la ohatsika ikendrika ndraiky koa raha zay naresaka ny lalao ny alahady 4 aogositra 2024 teo. Voaositra ho tombon-daka tamin'ny faninanana ara-panatanjahantena eo anivon'ny samy mpiasam-panjakana na ny AZF taranja baolina kitra sokajy veteran ny ekipa ny 3FB eo anivon'ny sampandraharahan'ny fahasalamam-bahoaka Toliara. Vokatra azonay moa zany dia amin'ny solotenan'ny santé Tsimandrefana an'izay dia nisy zany ny fanomanana efa elaela ihany amin'ny lafiny ara-bola zay aloha zay tenenina hoe lavitra lilia somary enjakenzana ihany. Eo amin'ny lafiny teknika indray izay teknika izay tenenina hoe sehatra ambony AZF zao olona efa matianina dolina no tany fa ny ekipan'ny 3FB koa izay tenenina izay hoe efa nanao an'ny sport national aby ny ankamaroany efa vita tsara azo nitokisana dia nasa miboaka zao. Ezaka maro araka izany no nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana maro isan-tsokajiny ka nahafahana nanoana ny ekipan'ny fahasalamana 3FB ka nazahoana izao vokatra tsara izao. Maro ny aktivité natao dia raha tsy teo zany zareo dia tsy tanteraka zany ny dia natao tany Mahajanga. Manolotra fisaorana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra, ho an'ny directeur-ny CHU Mahavoky Mahajanga, ho an'ny directeur-ny santé publique Tsimandrefana, directeur-ny CHU Roton teto Tsimandrefana tamin'ny fagnampihana rehetrarehetra dia ary tsy adinonay koa zany manolotra fisaorana ho an'ny ministra-ny santé publique zay nanotronay tany Mahajanga nanome fagnampihana maro ho anay ekipan'ny AZF santé Tsimandrefana. Tsy moramora ny fiatrehana fananana toy izao raha tsy resaka ny lafin'ny fandaniana ara-bola izay matetika ahosakana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fananana toy itony raha nambaran'ireo mpilalao. Manoloana an'izay AZF zay zany araka tenen'ny président teo hoe manano sarotra amin'ny resa-bola zany dia mangavy amin'ny malala-tanana zany mba hanampy amin'izay anatanterana ny AZF manaraka satria ny édition manaraka dia any Manakara. Mbola olana ho an'ny eny anivon'ny commune ny tsy faiza mitantana indrindra ny lafiny ara-bola avokany maro ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny commune no ahiditra amponja vokatra ny tsy fahafehezana ny fampiasam-bola ataon'ny commune. Ireo mpitantana eny anivon'ny commune izay saika tsy nahazo fiofanana tsy manatra kifakory amin'ny lafiny fitantanana mialohan'ny andraisan'ny asa mba ahafahana manome atantsorika eo amin'ny lafiny fitantanana ara-bola. Eny anivon'ny commune misy ny fanofanana ho an'ireo mpitantam-bola izay tanterahana irahana mitetika asa mionjo sy ny INDDL amin'ny alalan'ny ministera ny fanjaram-pahefana sy ny fanajariana tany atao anatin'ny distrika Antolaniaro hanomafisana amin'ny fahaiza-mitantana ara-bola mba ahafahan'ny commune mitantana vola ao anatin'ny mangarara sy fahombiazana ho an'soana ny fotony izany raha ny fanazavana. Ao anisan'izany ny famitrahana ny fampivoarana ny lafiny numerika sy ny fahaiza-mitantana ary ny fanatsarana ny kalitao touriste. Mandritra ny fampiofanana ny mpampiofana ity moa zany anisan'ny voakasika amin'izy ity mikasika ny fitantanana ny teti-bola, fitantanana ny vola ary ny fandrafetana ny compte ara-pitantanana. Mandritra ny efatrandro moa zany ny fampiofanana izay arahana amin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny sampandraharahana mpahefana. Lara-pahamiana ny fanomafisana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny faritra Nosy. Efa maro ireo ezaka natao indrindra ny fiara-miasa ireo vondron-kery samihafa misana ny fianarana filaminana efa nahazoam-bokany. Paikady iray antoana ny fametrahana ny filaminana izany. Ny anohizana zany fanomezan-tanana zany amin'ny hery fiarovana sy ny filaminana satria azo adino fa tsy vitana irery
ny fametrahana ny fiarovana sy ny filaminana raha tsy eo ianareo mpiara-miombonantoka aminay eo ianareo vahoaka malagasy manome ny angom-baovao rehetra izay tokony hiadiana amin'izany fiarovana sy filaminana izany. No tanterahana ny herinandro lasa teo ny famindram-pibaikona ara-miaramila teto anivon'ny distrikta Antolandiaro. Anisan'izany ny commandant ZS faritra fiarovana filaminana vaovao colonel Zaza Fitsiarendrika Laitonina sy ny commandant d'infanterie Atsimo-Atsinanana colonel Maratoutso Marcel ary ny chef de détachement naval Tolandiaro lieutenant de vaisseau Rakotonirina Diary Andriso. Ny araba ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy olom-bavamboaka ny Sandra Raoto Lambozavo nitry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny festival Kim ny herinandro lasa teo. Nanome fisaorana sy fakasana ihany koa izy nitry ny festival Kim izay tonga nanotrona ny filoha lefitra ny teny Merandohol Nicolas Rabemananjary ny fotoana izay nahazo fanasana manokana avy aminy. Koa izany nanomezanay fisaorana anay vahoaka ny Sandra amin'izao fanotroana nataonareo izao. Zava-dehibe ho anay izao satria mahafiaro tegna anay ato Sandra, manana ray aman-dreny nandefa nareo atia dia manana ny filoha Andry Rajoelina. Eto moa dia mangataka aminareo aho mba hiarahaba any Andriamatoa filoha satria dia tamin'ny lahady lasa teo no napetraka ho filohan'ny Sadeky ny filohantsika ka moteka ny potaka zay. Ny filohantsika zao no filohan'ny Sadeky, zava-dehibe zany amin'ny firenena. Ka eto izahay vahoaka ny Sandra manontolo dia miarahaba anao Andriamatoa filoha, haleo halasana anao ary mino sy magnategna fa hitondra zava-soa sy zava-dehibe an'ity firenentsika ity mahafilohan'ny Sadeky anao. Omena Andriamanitra ny fahasalamana anao havita ny adidy lehibe izay napetraky ny vahoaka aminao. Ny faranao malalady 7 kosa ny festival Kim andihany 7 ary any amin'ny commune Ambondrona distrikta ny Sandra indraino handray ny festival andihany 7 amin'ny taona 2024 raha nambaran'ny sy olom-bavamboaka hatrany. Ny faranao malalady 7 Aogositra ny famarana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny Collegium Batimena ny lalao-ara-panatanjahantena nandritra ny taona 2024 ity. Ny traina mahatsatra ambonina ndra izany nandritra ny herinandro. Ahitana ny tenan-ketsany fanatanjahantena ny fanaovana ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly toy izao ho misy ny fanabeazam-pirenena. Ny fanatanjahantena ny an-tsekoly sport scolaire 25 isika tamin'ity herinandro ity androany zany amanalatika zany amin'ny fomba ofisialy sy ny fanomezana ireo voara sy medaly safikajiny. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny firenena amin'ny filohan'ny Republika Rajoelina ny fanatanjahantena fantatsika fa anisan'ny champion izy amin'izany fanatanjahantena zany firenena ny an-tsekoly aty amin'ny Afrika continent africaine miatrika ny Sadeka ihany koa tsika teo anisan'ny lohalarana trano Madagasikara amin'izany izany amin'ny lafimary ny fahazan-tsakafo ny fanatsarana ihany koa ny fanatanjahantena hitantsika ohatra voaingana dia miakatra hatramin'ny atsazadalana ny Barea ny Sharpa zany tamin'ny 2025 ny fanatanjahantena ara-tsekoly dia taniketsan'izany fanatanjahantena izany ka ny larinay dia namafy ihany koa ny traikefan'ny tanora malagasy ka amin'reto zanatsika reto indray ny mpira ny Barea farakely ao ka tokony ho anay ihany koa manana ny vahoaka malagasy vahoaka fianarantsoa eto Matsiatramontsy na ndraikitra rehetra manolotrona tahak'izao milay feo man'ireo zanakatsika reo satria ny délégation mpianatra sy mpampianatra manerana nosy ireo faritra tena voa tsara fandraisana makasitraka ndraikitra rehetra eto toerana makasitraka ihany ny vahoaka fianaratsoa fanatsiary teto tanàna teto trano izy ka ho tadidivizy ireo zany any am-parafa ny rasoa
notolorana medaly sy mari-pakasitrana ho anireo nandrombaka ny lalao nandritry ny famaranana izany omaly izay natreny manam-pahefana masy ireo draina manerana ny faritra draina boeny indray nahandray ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly ny taona 2024. Lasibatra ny Dorotanety saika isan-taona ny tendrombohitra Ankahia-Finoro, commune ambanivohitra Maradabo, distrik'ny Andilamena, ka miteraka ambana amin'ny ala afadiny Ambiniviny tantany Madagascar National Parks aty amin'ny distrik'ny Manitsara, ka natonga ireo tompon'andraikitra avy ao Andilamena miaraka ampiasa ny MNP nanao be midina nanentany mponina amin'ny fokotany io iaro ny tontolo iaina. Ny afo dia fahavalo. Amin'ny mahafahavalo azy igny hiaraka atsika manomboka zao hiady fahavalo zegny natahiadivagna ary atambatra zegny hery izy koa fa hiady zegny mila tambatra hery satria io valanjavaboary martarany nitsika jiaby atsika jiaby zany tompony izy io manomboka zao zany atsika jiaby sambosaroto zany satria taranaka faramandimby zany no tsinjovantsika aminazy tanjonatsika valanjavaboary marotandrany tsy misy afo. Vonina ifanometanana amin'ny tompon'andraikitra Madagascar National Parks ny mpitondra sy ny fokon'olona ao amin'ny fokotany ny Ankahia-Finoro. Sotran'ireo MP hoe tongony fokotany Ankahia-Finoro mafagnetahana amin'ny fiarovana tontolo iaigna satria ny antony hoavin'ny taranaka faramandimby raha tanareto. Aloha zany misaotra n'ireo MP zahay misaotra fitondram-panjakana koa miara-miasa aminareo ary zahay vognona iariasa aminareo iaro ny tontolo iainana. Mba ampirindra ny fiarahana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpiasan'ny Madagascar National Parks ary ny fokon'olona eto amin'ny fokotany Ankahia amin'ny fiarovana tontolo iainana dia nisy ny fombafomba natao ka ombray no nalavo nanaovana joromasona nangatahana ny tsara teteny koa nametrahana ny CLP na ny komity ifotony miaro ny alafady eto amin'ity fokotany ity. Simenitra Dimampolo Lasaka no natolotry mavamboaka ny Madagasikara voafidy aty amin'ny distrik'ny Manitsara ny commune ambanivohitra Antanandava aty amin'ny renivohitra Androna mba ahafana manampy io commune io amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Noho ny fahatsapahana fa ny commune Antanandava dia manana lalana raiky izay tsy afaka andehanana mihitsy amin'ny asara zany hoe amin'ny fahavaratra dia nanapa-kevitra izay solom-bavam-bahoaka tsy maintsy amboarina io tetezana io tetezana mampitohy Ambotsely tetezana eo amin'ny fotany Ambotsely zay ny amboariny tetezana mahatratra eo amin'ny 10 metra io izy io alavan'ny tetezana io ka eto moa zahay manolotra ciment 10 gony 10 Lasaka ho fagnampiagna amin'ny fagnamboarana io tetezana io ho anareo ao amin'ny commune Antanandava. Hamahatanteraka ny olanimponina ao amin'ny commune ambanivohitra Antanandava ny fahazahoana zao simenitra izao. Nangala fasaragna vahoaka zany amin'ny fokotany Andrafitsika Ambotsy indrao rehefa Ambotsatra Manjola Andodava Mbodimadiro ny fanomezana io simenitra Dimampolo Lasaka zany afaka fasahiragna zany eo fokotany Ambotsy. Hitohy amin'ny commune maro misy aty amin'ny distrik'ny Manitsara izao fizarana simenitra ataony solombavam-bahoaka izao ny tanteraka dia famatsiam-bola avy amin'ny alalan'ny siady izay natolotry ny fitondram-panjakana. Fomba fanao rehefa fotoana ny masabary ny ozontonta izay atarafana ny fankatiavana sy ny firaisankina eto amin'ny fokotany ny Ampasimbelo commune ambanivohitra Malakarajy aty amin'ny distrik'ny Manitsara. Manomboka adinidino nefa izy io noho ny antony maro samihafa ka natonga ny fokon'olona ito antoerana nanatanteraka izany ozontonta izany. Io ozontonta io efa maro ny zaza voafara amin'ireny faritry manodidiny tsy mahay ozontonta noho ny fivoarana mahay misy mahay mitombo. Mampiasa ino kibota, mampiasa ino kakazo fofikoke amiona varika ao. Zahay zany mbola mamerimberigny fomba razana. Zahay mbola narikozy atao magnaraka. Ambarany aketo vary debadebaka amin'ireny fanya malakilaky mahavita fitateram-bary ary fanyako mahavitavita magnota malakilaky ary zovy mahay manota amin'ny tany torinitra isaby tany marina.
misintona ireo mpizahatany sy manaitra ireo mpandrara ara-toekarena ny fizany ny etsika tahaka itony. Anisany mitondra tombotsoa agnatiny fokontany misy atsika ato io sy tonta io satria mba ahafantarany mpandrara maro. Ataoko fa ny fisiany ty no sy tonta ty dia mibiegna mpandrara maro ny fahafantarana fa misy vokatra amintsika ato. Fantatra teto fa ho avadika festival Ostonta izao etsika natao teto amin'ny fokotany ny ampasombelogno izao. Etsika maro samihafa no nentana namarihana zany natana ny etsika ara-kolontsaina ary ho an'ny mpikarakara dia fahombiazana no azo tamin'ny ity fanaovana Ostonta ity.